Niteraka savorivory teo anivon'ny fiarahamonina indrindra ho an'ireo mpanompo ny fandavan'olo tokana ny anompoana na ny anitrehany any Mpanjaka Houssen Ibrahim any amin'ny fasana mahampanjaka azy ao amin'ny doany Bezavo ao anatin'ny distrikany Mitsijo arak'izao fanazavana manaraka izao. Androany le 18 mars niantso anareo journalista manoloana ny toejava misy ary mbola manoloana zao Hafolahan-Tany Houssen Ibrahim. Niantony tsy azony ataony io Hafolahan-Tany io na Houssen Ibrahim mandeha mitompo amin'ny razany fa tsy fantako na fahefana avy aiza, tsy fantako na fomba manahoana izy andeha hiditra amin'ny fahasan-drazany indray ve sakanana. Doany Bezavo ny fahafantarana azy na ny Ramandiso arivo fa tsy fananan'olo tokana. Zay ny mahatonga hoe lafo valon'ny nosy zoro-tany efatra zay ny mankatoy zay fomba ara-mamalagasy indrindra ka atao anatin'ny faritra boeny de manampinoana amin'io de maneho mandavataona sy ny fomba misy ao aminy. Androany misy eo mibaribary efa tsy azona efenina koa zany de leo zay mitaraina mba ho fantatrany isambaratonga any ambony any do zavatra zao. Zahay ity havan'olo maty io fa raha mipetraka aminay havan'olo maty io. Ny raha lolohavinay ka atoavinay zav io dadilahin'olo maty io tsy maintsy mitsangana le zay saha. Raha fa eto amin'izay tsy andesina Mpanjaka azy ary zany Mpanjaka zany tsy afaka niforoany ny vatany fa rangorazana be taloha tagny nanakory izy tsy nata fomban-drazana Mpanjaka nefa volan'olo alaigny bakagny hombon'olo alaigny bakagny alefa fitrona sy ny lekaleka malahelo zahay matoa nandeha ny lamalama totobe mandeha ny rombo sy ny kiridogno fomba ny Mpanjaka iny hetsikinay fanjakagna ro hetsikinay ato fa zay tsy avelany fanjakagna mandeha na gaga zahay. Ahina ho isy fiantraikany amin'ny fomba nentim-paharazana sakavalava ny zava-misy raha ny fanazavana izay anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ministry ny kolotsaina. Raha tia ampilamina ny tany nareo mipitondra aza tia ambony latabatra no mandiniky ny zava-misy fa midina any fotony any anareo mahita ny tena marina hoe izao ty izao ty izao ty izao aelitsao fa hoe tsy azo andavena anao asa mba indreo hoe commune firy tantana Bezavo fokotany firy olo firy maty milevy ao ka ty tsy mahazo milevy ao ka ia koa olo azo ilevy ao fasan'olo maro be ao reo zany tsy azo andavena aby zao amin'ny fahefandreo zao zay zava-misy hoe tsy azo andavenana intsony ao zay elindreo kanefa fasan'olo tsy Mpanjaka maro be magnodidiny. Manao antsoavo zahay amin'ny fitondrana isambarantongany ndrindrandrindra ao amin'ny ministra ny kolotsaina zay angamba tena ny antony hanaovanay an'izao zavatra zao fa manahy zahay mety ho potika mihitsy aty amin'ny fakany ny fomba nentim-paharazana sakavalava ato amin'ny faritra boeny raha ohatra ka mitoy zao zavatra zao. Araiky ny loharanom-baovao folaka tamin'ny 12 ny volana martsa ny Mpanjaka Ibrahim Houssen andadilabeny Ramandiso arivo no nampita afatra tamin'ireo sa ny amin'ny itondrana azy any Bezavo saingy izao misy manakana izao izany tamin'ity andro ny 12 ny volana martsa ity.